Nitsahatra ny orona saingy tsy miova ny sarety atao majinika foana. Miaina anaty rano, fotaka mandrevy soloto an-trano ny mponina. Efa ho iray volana izao efa nitsoahany reto olona reto ireo rehetra ireo. Ray volana no nipetrahan'izy ireo tanatin'ireto tranolay reto. Ray volana tsy nisy mpijery. Mbola tsisy mpijery izay hatramin'ny ray volana latsaka mipetrahana teto. Ny atoandro teo, afaliana ny andro rehetra nahitany fahatongavan'ireto fiara be ireto, niaraka tamin'ny vary sy laoka ary koba efa masaka, ny ampy yaourt sy biscuit izay no marian'ireo mpikarakara fa avy amin'ireo malala-tanany. Rehefa samy nahazo ny anjaran'ireo olona miisa 2,700 dia nitoy ny dio an'ny fikambanana fity. Tonga soa eto Ambodivoanjo Ivandry. Trabona mahery ny 500 nefa niandra azy ireo teto. Taminay izao amin'izao mirodana tena tsisy hanina mihitsy, tsisy petrahana tsony mihitsy. Ny ohatrany fotapotaka be ohatran'ireny tokotany ireny. Vina ngale olona, vina fa mpanakaikenga dia mandreo e. Vina mihitsy izay, na trana raha minjera na vola tokony hoe danana hazo raha tsy misy hoe mba hoe hanamboarana. Nanampitrotraka ny firodanan'ny trano ny tsy fahasalamana sy ny tsy fampitsakafo. Ny sakafo izay efa alalany voan'ny vola kely mba hita. Na te hanangana trano reno ko ianao raha vola izay azonao ty na any amin'ny sakafo foana zay. Nahoatra tsy sakafo azonareo androany? Tsara mihitsy zao ty izay aloha mbola tsy nahita ohatran'ity hatramin'izay nahazoana sakafo. Fa tsara ty sakafo ty andro. Velontsika ny renim-pianakaviana mampirina ireto sakafo masaka ho azy menakavy reto. Fietsika izay efa lasa nahazatra amin'ny fikambanana fity tatao anatin'ny 2 herinandro. Ny hita aloha dia hoe tena nona ilay traboina dia faly tokoa ry zareo ireo isak'izay toerana nitsidihanay izany dia mankasitraka indrindra ny association moa izany izy dia nahafaly azy ilay zavatra nentinay satria tonga dia mivantana tanteraka any amin'ny traboina tsirairay avy dia na satria na ny fitaovam-pihinanana na fitaovana fandrahoana ary dia tsy nisy maro dia efa tsy nanana an'izany intsony. Fanampiana mamaly ny tena filana. Teto, tsy fisaorana intsony ny rena sitra ny reto trabony reto izany fa tsodrano ray aman-dreny mihitsy. Fitentsika malagasy raha ny hoe sitraka eto matory satria izay raha ao anatin'ny fahavoazana izay iantranareo fa ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly izao aminareo ka mba ho lava velona ne ianareo hifanatitra amin'ny vahoaka. Mahazo iry avy amin'ny tsiky sy ny fahafampo ary ny fankahirezan'ireo trabony. Anohitra ny fizanana sakafo masaka ho an'ireo trabony ny fikambanana fity mandritra ity herinandro ity.